ny tena fiainan-dra malagasy. Rindratsiry ray mpianakaviana iray moniny any Patsakany eny. Miasa amina orinasa iray lehibe eto Antananarivo izy. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy anio. Rindratsiry manambady mananjanaka roa mipetraka eny Patsakana. DSI eto amina gropy anankiray eto Madagasikara. Inona tokoa moa izany atao hoe DSI izany? Ny DSI dia directeur système informatique, mpandrindra mpitantana ny momba ny filana ara-fitaovana informatika na réseau ihany koa ao anatin'ny gropy société maromaro izay asako zany, mpitantana ekipa vitsivitsy izay mpanatanteraka ny filan'ny orinasa eo amin'izay taranja informatika izay zany. Anisan'ny toerana ambony tokoa izany DSI izany raha eo amin'ny sehatry ny asa no resahina. Mila mahay ny taranja informatika sy ny resaka réseau ianao io Rindratsiry, ary mbola mandalo an-tanan-tohatra maro vao tonga amin'izany toerana izany. Taranja informatika ihany no tena nanao resaka développement d'application sy informatique de gestion moa zany raha natao, dia nandalina kokoa ny resaka réseau sy maintenance informatique. Talohan'izay dia efa nisy moa zany ny parcours BDP, nisy ny mbola RSI talohan'izay, zany hoe responsable système informatique fotsiny, dia tao alohan'izay mbola nisy ihany koa ny toerana na administrateur réseau ny tena ihany koa. Mpanamboatra telefônina simba na irony antsoina hoe réparateur irony no niandohan'ny Rindratsiry tany aloha. Tany am-piangaina dia zavatra hafa mihitsy. Mpanamboatra telefônina taloha, mpanamboatra telefônina n'olona simba ireny, nanamboatra ihany koa resaka fitaovana elektronika rehetra, appareil photo, ordinateur, télévision, radio. Zany ny asan'ny atombohana taloha, namelomana tena. Ny tena moa tamin'izany dia olona tsy dia tia miankin-doha aman'olona na dia tamin'ny ray aman-dreny ary tena mbola velon'ny ray aman-dreny, fa tsy te ho vesatra ho an'izy ireo, te ihany koa mba hoe anisy tohatra kely hiakaran'izany, dia tena nanao sacrifice zany, namely tena tao anatin'izay, dia tao anatin'izay koa sady ny asa no nampiana tena, niantoka ny tena na amin'ny écolage rehetrarehetra nafahana ho tonga amin'izao toerana izao zany. Efa nanao mécanicien ihany koa izy mba ahafahany mahazo vola anohizan'ny fianarany, satria tokoa moa dia olona tena tia fianarany Rindratsiry. BEPC no nananana, BEPC tamin'izany, dia vao vita ny BEPC dia nianatra nanao mécanicien, mécanique automobile sy électronique industrielle. Hoe hanao mécanicien sy dépannage électronique reny zany, dia tamin'izany dia efa nanao mécanika mihitsy, misitrika any ambany tobilin'olona, manamboatra moto sy ny sisa. Dia efa nanampy ny ankohonana ny fianakaviana moa zany tamin'ny fampidiram-bola tao an-trano. Talohan'izany ary dia efa nanao resaka ouvrage métallique kely, fa indray tsy nianarana fa zava-nisy tao an-trano. Tsy mora hoy Rindratsiry no hoe sady miasa no mianatra, fa mila mahay mandamina amin'ny fotoana ianao raha te ho tafita amin'ny fiainana. Tena fandamina fotoana ny tena mila hay. Fandaminana ny fotoana hoe eto ianao zany tena miasa, eto ianao mba mianatra any an-trano, mianatra lesona sy ny sisa, dia eto tena tsy maintsy manaraka ny emploi du temps teny anivon'ny anjerimanontolo moa zany. Tena fahaizana mandrindra an'izay sy eo ihany koa zany ny ataontsika hoe discipline kely ho an'ny tenanao. Mila ny discipline ena mihitsy ny tena zany nafahana tena hoe nahaizana an'izay fandaminana fotoana izay. Tsy mora, tena tsy mora ilay satria be dia be amin'ny matanora moa tamin'izany fotoana, tena be dia be ny zavatra ilain'ny fahatanorana na ny fiarahana amin'ny namana, ny zavatra ilain'ny tenanao manokana fa tena tsorina amintsika sahirana. Araroto Rindratsiry raha mbola afaka mianatra ianao, fa tena mahatafita tokoa ny fianarana. Ny tena tiakaviana dia hoe ny zavatra rehetra rehefa ifantohana dia tokony eto daholo, indrindra moa arahana fianarana, tokony mahatafita zany. Fa ianao zany tao anatin'izay dia nanana fikasana hoe afaka mbola mianatra,
afaka mbola tsy mijanona amin'ny toerana nisy anao tamin'izay, na dia hoe afaka mifantoka tamin'izay hoe ny asa teny izay ary, fa mbola teo amina toerana ambony sy tsy heverina hoe tsara kokoa zany, dia mbola afaka nataony niverina nianatra tao anatin'izay na dia efa niasa aza. Dia hitako izany raha fiheziko, raha fitiniko izay zavatra tantaraiko kely izay dia hoe mahatafita, ary tena tiako tsindriana hoe ny fianarana tena ilaina, manampy be amin'ny fiainana, ahafahanao manokatra varavarana be dia be amin'ny fiainana zany eo amin'ny tontolo arak'asa. Ny fianarana izay ampirisihako antsika rehetrarehetra, indrindra ny tanora amin'izao fotoana izao, ianareo izay mbola manana ray aman-dreny, indrindra afaka mbola mampianatra ary araoty. Ny tena fiainan-dra malagasy.